Narovana no anaran'ity zazavavy kely ity. Zazavavy kely toy ny rehetra ihany izy. Rahavavy no zanaky Rova sy Nandrianina. I Rova moa dia mpanakanto iray izay mety tsy zoviana amintsika mpijery. Ny aliny faha-112 ny volana janoary taona 2024 no namoany ainy Narovana rehefa avy namoany tena nitsambikina teny amin'ny 4e étage ny tranon'izy ireo teny Isoraka. Nametra-panontaniana ny rehetra fa dia nahoana loatra no nitrango izao loza izao. Ny fiarahamonina, ny fianakaviana, tsy laitra nampinoana izy mivady fa ila menaky ny aina vavy matoa, ilay voaloham-pitiavana no maty tao anatin'ny fomba tsy takatry ny saina. Nisy koa ireo olona manodidina no nitsara sy namorona ary nanely fa natao sorony Narovana. Andao fa tarintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity hoe inona marina no nitranga ary inona no nanosika ity zaza tsotra fiaina ity ho tonga amin'ny suicide na famonoan-tena toy izao. Ndreto zahay manoloana anareo itsoro vavolombelona tamina fatany zanakay Rova no anarako efa misy mahafantatra ana, misy aminareo tsy mahafantatra anahy. Za moa zany no vadiny Rova, madame Nandrianina, renim-pianakaviana izay namoy zanaka tamin'ny 14 janvier lasa teo zahay. Narovana ny anaran'ilay zaza, 13 taona izy, classe 3e izy, izany hoe anala BBC amin'ity taona ity raha ny tokony ho izy. Dia ny 14 janvier teo izy no nodimandry kanefa izany ilay zavatra antony nahafatesany somary tena hoe mystère ary tena mbola tsy nisy tranga ohatr'izany angambany hoe teto Madagasikara. Dia izany no mahatonga anay mivady hoe hijoro vavolombelona izay mba ho fanorona ny ray aman-dreny, mba ho fanairana ny tanora sy mba hampitandremana ny ankizy izany amin'izao vaninandro izao satria efa vaninandron'ny teknôlôjia dia en général izany resaka teknôlôjia no nahatonga anazy maty. Sarobidy ny aina ary ho antsika malagasy dia tena mafy sy tsy azo eritreretina izany hoe mamoy zanaka izany. Zazavavy kely nanana joie de vivre izy, princesse kely mihitsy, lava volo sady tsara tarehy. Vavy matoa amin'ny zanaka roa vavy Narovana. Azo lazaina fa tsy nisy nahaory azy satria dia olona tsara asa fivelomana ny ray aman-dreniny. Notezaina tao anatin'ny fiangonana kristiana ihany koa izy satria dia fianakaviana mivavaka no misy azy. Talata 10 alarobia izy no nanao suicide izay tato an-trano izany. Ny zavatra nisy talata izahay mivady tonga tato an-trano tamin'ny 7 ora alina, avy namangy fianakavianan'ny Dopaorina izay tamin'io dia tratra alina. Rehefa tonga tato an-trano izay tamin'ny 7, ny reniko moa no mitaizan'zareo ato miambina anazy izay lahady io reniko io no niakatra satria hoe hampianatra anazy amin'ilay izy manala BBC dia miasiste anazy aty izany neny. Rehefa tonga izay tamin'ny 7 ora alina dia hitsenanay Narovana. Falifaly izy, bonsoir maman, falifaly mitsikitsiky dia nanao câlin izy dia nanao bisou anahy. Ilay fihatsiny fihatsika tsy fanaony isan'andro fa isan'andro izy tsotsotra eo bonsoir maman, tonga maman. Fa tamin'izay zany izy tena hoe tena faly. Dia ny zandriny sy neniny tao amin'ny chambre-ny zareo tao. Ny chambre-ny moa fanilan'ny chambre-nay ihany, varavarana sy efitra no rindrina no mampisaraka ny efitra anay. Fa izy irery no nitsena anahy tamin'izay. Ny akanjony nanao pyjama izy mavomavo kely, satin, bory-tanana dia short ny ambaniny, ensemble kely izany nanaovany tamin'izay. Dia efa mivavaka avy eo mbola tsy mivavaka izay fa miandry maman izay vao hivavaka, fa izay tsy maintsy miandry maman vao hivavaka. Rehefa andeha atory izy isan'andro tsy maintsy manao bisou aminay mivady
manao câlin zay vao matory izy roa vavy moa no zanakay i narovana 13 ans dia i Prinsia zandrony 10 ans. Dia nanao bisou anahy izy roa nanao câlin tamin'ny 12 sasany nisy namola douche WC. Io douche WC io mifanila amin'ny fandriananay eo ihany, izany hoe rehefa ao amin'ny douche WC tokony tsy maintsy mandalo eo amin'ny fandriananay izy roa. Nefa izany tamin'izay tsy hitako hoe iza ilay lasa niditra tao amin'ny WC sy douche fa efa WC sy douche mikatona ilay varavarana no henoko tamin'ny 12 sasany pile, satria réflexako rehefa misy bruit dia mijery montre dia nendrasako teo ihany izany satria efa taitra vao niditra izy dia tsy maintsy izany moa mareny dia miambina eo izany hoe ivoahany tao. Ny dadany tsy mahafantatra anahy hoe za io nge efa miratra amin'ny masoko fa za tsy niarina fotsiny. Lasa ny dadany nanokatra an'ilay WC andeha pipi nity ilay WC dia nidondomy mola izy tototo tsisy namaly, tototo fandroany tsisy namaly. Dia niteny anahy moa ny dadany hoe neny iza ny ato amin'ny WC ato dia tsy fantatro anio fa ray amin'izy roa. Dia avy eo moa izany tsy maintsy nitsangana amin'izay ahako. Dia lasa izay vady mivoaka tany amin'ny terasy nanokatra ilay varavarakely ny douche sy WC. Ilay varavarakely ao anankitelo dia samy nanokatra ray avy izay mivady. Dia nijerena ilay tao amin'ny douche tao anaty baignoire tsisy nizaniza, dia teo amin'ny WC tsisy nizaniza, dia nijerena indray teo amin'ny lave-main tsisy nizaniza, tsisy olona tao amin'ny WC sy douche. Dia mifampijery izay izy toa tsisy olona fa nakaiza. Dia miverina somary nitodika kely teo amin'ny lave-main no nahita ny volony narovana. Nitapahany teo izany ny volony sady ohatran'izay. Dia niaraka tamin'ny hety kely dia menaka volony, ilay menaka volo amin'ny lahy ireny ny boaty kely niaraka teo mandomando kely ilay lave-main. Dia miborosy nifiny mbola mandomando kely koa teo. Dia ny dadany moa ny réflexe ny dadany forcé ny dadany nitsofoka teo amin'ilay varavarakely, ny dadany niditra tao anatiny ny vérifie tsara izany sady namoha an'ilay WC nidy avy ao anatiny. Za variana ny sava tao an-dakozia, ny dadany niakatra tany amin'ny terasy. Izy sy neny izany nijery tany no sendra niakatra hozy izy narovana ny neny hozy izy ry ambany ry narovana. Izany hoe ry ambadiky ny tranonay avaratra ry izy no hitanay manao akanjo fotsy be matory be eo amin'ilay elakelan-trano lalana moa izany ny eo manelanelana ny tranonay sy ny tranon'ilay olona ao lalakely teo izy izany no hitanay. Izay izany no zavatra nitranga. Dia rehefa nahita anazy ny dadany ny réflexe ny dadany voalohany dia niazakazaka nandeha namonjy anazy angakaingana. Fa ny anazy zany ny réflexeko voalohany hoe Andriamanitra ny zanako tsy mahavita an'io, tsy possible narovana ny sa andeha hitsambikina any ambany any raha ny toetra n'ilay zaza izany. Raha ny toetra n'ilay zaza tsy possible, fa za tonga dia fantatro hoe herina devoly no mibata an'ilay zaza tany. Tonga dia fantatro izany hoe fanaratsy no mibata an'ilay zaza, fa raha ilay zaza tsy possible avita andeha hisaoty aty amin'ny 4e étage andeha ho any ambadika be any. Ny fanjevo be tato an-trano izany fampitadiavana izy eraky ny trano dia efa tena tsy hita intsony izany mijerevana daholo hoe naninona no nakaiza izany izy dia izany tonga dia nijery teo amin'ny terasy dia tazako teo amin'ny terasy teo ambany teo izy bebe niara nahita anazy dia namonjy anazy tany ambany tany dia rehefa namonjy anazy tany ambany tany dia natory mitsilany izy izany mahitsy akanjo fotsy be nanaovany pataloha fotsy dia bakiraro fotsy izay izany nanaovany. Dia nitsapaiko ny tendany dia mbola velona izy. Dia rehefa mbola izy nitsapaiko ny tendany iny dia hozy izy dia natsiaro tena izy. Dia zandriko moa miasa amin'ny alina
sy ny misy olona miasan'ny alina maromaro moa zany tao ambony dia akaiky ny trano misy olona afaka miady dia niaraka toa dia niaraka mibataina niaraka tamin'le gardien dia rehefa mibataina izy vao nandeha somary eo amin'ny 20 mètre 10 mètre dia natsiaro tena izy zany zavatra ratapeny aminazy ny tongony no tapaka ny amin'ny tongony no tapaka naratra teto zany no faladiany teto zany eto zany miplaza anazy zany teo no tapaka tany amin'ny vatana tsisy trasy hoe naratra na ohatr'izay izy na tsiaro tena tsara no ny tonga tany amin'ny Gera dia napetraka tamin'le blankara le atosika izy rehefa ndraisiny zareo zahay dia za aloha tonga dia mahitsy be miteny eto fa tena tsy taitra mihitsy nareo dokotera amin'ny Gera ao rehefa mandray maraty tsy haiko hoe izany nampianaranareo angamba tsy fantatra tokony mba jerenareo ihany ka exceptionnel hoe iza ny tokony handray anazy stagiaire ve sa ohatrohatry ny ahoana fa ho anay manokana tsy afa-po tompoko izay fandraisanareo marary mbola navita vavaka tsara izay mianaka izay zavatra nampanaoviko anazy vitany tsara tsavay ianao hoe savaza dia fa ahoana ho any nampianjeranao tany dia nijereny tsara dia ozy izy zanga nianjera ho ianao tsy nianjera izany iza ho ambatanao tany tsy nianjera maman fa nitsapako fotsiny izao marary be daholo ny vatako rehetrarehetra mbola tsy nahiany douleur ohatr'izay niainako dia fa isika izao maman dia ozy izy zaho hoe ato amin'ny hôpitaly atsika dia hitako ity mazava be izy mbola consciente tsara mbola miratra tsara izy mbola miresaka tsara hitako ity mazava be dia ozy aty hoa ianao fa zao tsy maintsy sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy sitrany ianao maman rehefa mivoaka avy any amin'ny scanner tany izy efa tsy natsiaro tena intsony izy izany no hitanay dia andeha ho ampidirinao amin'ilay urgence atao amin'ilay nandraisana azy voalohany indray dia gaga be moa za satria ilay zandriko niaraka tamin'ny voaka avy any hoy za hoe fa ahoana ko io zazy io no fotsifotsy be ohatran'io ny vavany masaka be ny vavany lasa masaka be ny vavany dia rehefa avy atao scanner hoy izy ilay zandriko tsy maintsy ohatr'izao ny paozin'olona avy atao scanner rehefa tonga tao izy jerenay dia efa tsy mahatsiaro tena intsony efa mangatsiaka mitsapaika efa mangatsiaka dia izany eritreritra hoe ilay scanner no mampangatsiaka anazy ka ilay izy izany fahalalako anazy efa tsy izy intsony mihitsy izy ny avy any amin'ny scanner tany ny fahalalako anazy kikika be ilay zandriko hoe ohatrany tsy miteny hoe dokotera ny fony izay vao nikirapaka daholo indray ilay dokotera namonjy tsy haiko nitaditady zavatra namonjena anazy tao dia izay navoaka izany fa tsy afaka ny hoe nikitikitika anazy intsony teo izay tena hoe mbola tsy niatrika fahoriana ohatran'izany izay mivady izany amin'io mifampijery ao amin'ny hôpitaly hoe fa naninona le zaza amin'io tsy hoe voakapoka tsy hoe bedy tsy hoe nanao inona fa zaza tena kalma iendry izy ato an-trano ary tsisy olana mihitsy entranay ato an-trano dia fampijery izay mivady dia miteny amin'ny hoe Jesosy ampafantaro anao no ny antony namonoana ity zazy ity tena satria tena hoe filoha aminay tsy fantatra hoe ny antony Jesosy Kristy fa ianao mahafantatra an'izao rehetrarehetra izao voalohany indrindra aloha narovana dia zaza endry sady tia fianarana tsy mba be famaliana endry amin'ny lafiny rehetrarehetra sady malefaka charmante maranandaoly izany rehetrarehetra izany mahafatifaty kely mateotia tamin'ny voalohany narovana efa mpianatra tato hatramin'izay narovana fahafantaranay azy hatramin'izay zany dia narovana olona malefaka olona mori fandraisana izany raha izay no azo ilazana anazy nandritra ny izy tato izay tsy mbola natsikatra izay zany hoe nanana olana tamin'ny mpiara-mianatra izy nanana olana tamin'ny mpanabe tsy misy zany hoe mpampianatra mety manana olana aminazy tsy hitanay tato izany raha hitanay tato izany izay zavatra izay dia mety ny fampiresahana ihany hoe conflit entre ny mpianatra sy ny mpampianatra
dia ohatr'izay koa hoe narovana raha manana olana tamin'ny mpampianatra izy mety ho tazana ihany koa raha ohatra ka nisy zavatra izay fa tena tsy nahitana izany. Tamin'ilay andro nafatesany aloha ny alin'iny zany ny alin'ny efa tamin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina za moa mitomany tao amin'ny efitrano tao dia nakao amin'ny efitranoko tao ny namako dia rehefa nakao amin'ny efitranoko tao ny namako dia nampanginana tao fa tonga dia netiko tao za atiny efitranon'ilay zanako dia ohatry dia le namako anankiray tsy hitona zavatra ohatr'izao dia nahita boky tia boky ity zany no hitan'le namako dia sotominy dia trefinoty teo amin'ny biraony satria sisika ke satria nafenony tany ambony amin'ilay sisin'ilay tiaromoara milahatra le izy tsy ao anatin'ny saina mihitsy zany hoe misy an'ity boky ity zany teo hoe ahoana ny tody midiriny dia maromaro zany teo dia trefinoty tsy azo ity zava-dotsy ity dia eo zany dia ohatrany ahoana dia sokafana moa zany le boky dia amin'ny teny tiako na teny koreana na teny japonais fa misy teny anglais resaka famonotena zany suicide zany ny atao anatin'ity ampahankely fotsiny no vovaky zany tao anatin'ilay izy hoe rehefa vovaky ty boky ity dia mipoitra aminao le démon an'ity ary manao dieu de démon dia mipoitra aminao ary tsy maintsy maty ianao anatin'ity raha vao manoratra anatin'ity zavatra ity démon de la mort dia rehefa nijerena nefany tato anatin'ilay boky dia nisy nisy soratanany narovana teo zany zay fa nanomboka no koropaka zany hoe avy amin'ity boky ity ve zany dia sokafana daholo zany zavatra mikasika an'ity zavatra ity boky japonais kolotsaina japonais ny ao anatiny dia boky mifahafatesana ity misy karazana plume anankiroa ny styloany dia misy fotsy dia misy mainty dia ny fotsy démon dia ny mainty ange dia ireo ny boky definoty afaka hamonoana izay ny tena tantaran'ity boky ity misy boky karazany 3 miaraka aminazy dia definoty dia cahier de dessin dia bloc-note dia izay voasoratra ao anatin'ity bloc-note ity ka manoratra ny anaranao anatin'ity boky anankiray ity dia miasa aminazy afaka 6 minutes dia miasa aminazy ny zavatra misy ao anatin'ity boky ity zao be dia be ny anaran'olona efa victime ao anatin'ity boky ity misy karazany be dia be ato ity boky ity amin'izao tsika amin'ity zao tsy tafiditra ao États-Unis Londres Russia Allemagne France fa tonga eto amintsika izy ity zao nisy fotoana manko ny tamin'ny 25 novembre 25 novembre zay moa misy restaurantnay zany akaiky ny tranonay eo teo zany dia somary alalina vao tafody tamin'ny 20 alina za lalina foana moa zany tafody indraindray amin'ilay restaurant satria miandry le 4 dia manao compte ny ankizy manara-maso kely ny ankizy ohatra ny ahoana sy ahoana zany dia zay vao mody taitra be tamin'izay fa io izy eo amin'ny 20 alina za mitsofoka tsy aty amin'ilay misy varavarana koa mako ny varavarana mitsofoka amin'ny efitranonay dia efa tia mitsofoka aty amin'ny terasy no nahita anazy eo amin'ny dosy mitsangana milalao telefônina dia zao ve zany le hoe tsy manao Facebook ka za tsy mahafantatra hoe manao Facebook izy ity tsy manao Facebook valiny foana zay tsy manao Facebook dia tapako izy zany no teo dia dododomantsa an'le tomony WC to amin'ny dosy dia ambe anao aty amin'ny firy zao dia tsy tiako moa zany manaitra andreniny fa natsoko izy dia ledina taty ambany tato amin'ny salon zay no ndresaka dia mifanalavitra ohatry fa inona moa fa firy alina aloha zao mbola milalao telefônina foana ianao dia hitako tena tsemboka be izy tsemboka tena tsembo-dratsy taitra izy dia zay izy vao tena namaly ana hoe
papa mbola manao devoir fa de le fiteny zany tsy normal le fiteny fa devoir inona hoany tsy vita amin'izao amin'ny firy aly zao miraiky folo miditra amin'ny firy anao rapitso ary devoir inona tsy vita amin'izao zavatra amin'ny firy aly zao de tsy nataoko lava be moa le resaka manomboko zao iny telefona iny isaky ny sabotsy any ianao vao mikitika telefona 2 heures ihany meko anao mitena telefona iny fa iny telefona iny foana no afiry ianao vao any no milalaon'iny telefona iny afiry atratako anao zao zao raha zay nova tsy manao Facebook ianao nefa manao inona devoir Facebook ianao fa manoratra anao mitazaka teo mamaly be izy moa tsy manao Facebook papa sady nasesany any le tsy manao Facebook ay moa zany rehefa teoriana zany fantatra le izy tsy Facebook natao fa Instagram maraka ny fitantaran'izany de teteo le telefona de nalaiko le telefona test izy aloha tena test raha ny zavatra misy anefany raha ny zavatra nisoratany ao anatin'ny bloc-notiny tamin'ny 25 novembre io zany no efa tokony ianao any suicide io 25 novembre io zany efa niomana andehanao an'le famonotena io zany fa tonga tampoka rahakony de nikorotana be zany ny vatan'iray manontolo sy ny programme an'iray manontolo de ny zavatra voasorana koa tamin'ny 1er janvier nanana ny vy amony teny izy fa tsy nitanterahana izy fa njaty tsy tanteraka ozy izy ny zavatra nieritriretiny zany tanjony ireo zavatra reo aloha tsisy hitanay ireo zavatra reo raha tsy efa izy efa maty tonjaza rehetra de tia mijery ny dessin animé reny izy mirahavavy indrindra moa izy eny hoe manga izay tantara atsary ny aina avy any azy ireny izay jereny amin'ny telefona nazotoana moa mijereny foara resaka manga sy dessin animé coréenne sy japonais ireny izy ireo miaraka amin'ny namany sy ny cousine ny zavatra natsaroko voalohany tamin'ny erotaona za erotaona maefa elaela nisy taona zany niteny zany reny teny tamin'ireny zany zareo hoe zay mba andeha jery convention izy anazy de fandromadrobaka eo fandromadrobaka ty maman de fandrobaka eo de ny tena zany rany hoe bon andeha hividy moa zany andehanany any andeha hividy amin'ny fafapohan'le zaza de mividy an'le zavatra tian'le zaza de vidina le kilalao vidina le poster le poster ny fijeriko de normal be nisy satria dessin animé tamin'ny taonanay amany tamin'ny taonanay misy miresaka hoe Dragon Ball Z le Sangohan ny Tortue Ninja de mitovy amin'ireny le sary zay tazanay de tsisy nampikilika anahy mihitsiny hoe zavatra hafahafa ty fa zavatra tsara ary ny fahafantarako an'le hoe resaka hoe manga sy ny ohatran'izany tsy izaho aloha tsy mahalala io manga io na inona tsy mahafantatsy fa dessin animé tsy fantatro hoe manga de Pokémon moa sa inona démon inona moa linalalizy zay le zandriny kely moa nanazavana zany rehefa maty le zaza zany hoe manga de manoa de Roblox reo zany le zavatra lalaovy le zaza de le zokiny de efa maro de misy anatin'ireo figurine reo moa maromaro satria mividy figurine foana reo de le zandriny no ndato efa maty misy vao nanazava le zandriny ty misy ty de voly de ty tsy de voly tsy hainay tsy haiko loatra zany le manazava an'izay tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa de tsikaritra ny manodidina fa lasa niovy narovana notapahana no volony lasa tsy tia manao akanjo zazavavy intsony fa fiakanjo lehilahy no tena tiany nanomboka tsy ny sakafo ara-dalàna ihany koa izy fa lasa mifitifity sakafo nanova ny fomba fiainany mihitsy izy ka nievitra ireto ray aman-dreniny fa tafiditra amin'ny taonany adolescente ny zanany tsy nanao akanjo mbehivavy be tsony na rovana akoatra mandeha any am-piangonana rehefa lahady fa niova pataloha foana pataloha somary miglôbalôbaka de chemise miglôbalôbaka de t-shirt ohatry malalaka be de ny t-shirt ny dadany sy ny chemise ny dadany moa nalainy tamin'izany nanomboka nanandramany an'le akanjo nisy taona ary zay andeha any vacances rehefa andeha vacances zany zay samy safidiny hoe vacances teo
dia nenarovana zany tamin'ny eritaona tamin'ny heritaona io tamin'ny heritaona fa tsy tamin'ny taona ity nenarovana zany any Japon any Japon dia mamantsy ny teny heviny rehefa nandeha any agence nefa zay dia lafo be ny vola lany ho any Japon visa sarosarotra visa sarosarotra dia moa zany rehefa vacances rehefa to Madagasikara na hoe misy sara dia mba fandimidimby ohatray ny anina ny anina dia visa sarotra le Japon no lafo be le frais dia ny tena mamany hoe alao any Dubai no alea fa any Dubai mora kokoa sady ividy eta maman dia mba miverina ny volantsika satria zay manao botika dia tany Dubai na leanay raha ny tiany narovana nefany dia tany Japon ary narovana kay nefany efa vonona ny anao suicide any Japon eny amin'ny 5e étage efa voasoratra ny daholo zany io zavatra io hoe anao an'le famononteny izy any amin'ny 5e étage zay zany tena ny antony sisihany andeha ho any Japon fa maty izy zay vohitsy io soratra io satria zany raha andeha tany Japon zany tany Japon zany zahay dia tany izy no namono tena dia tsy haiko izay nanjoany firy mianaka tany hoe tany no maty ny zanakay any Japon zavatra nohizako an'ilay resaka moa zany dia resadresaka momba nyreto zavatra nosoratany narovany reto ahako satria reto ny tena ataoko hoe source nahitanay ny marina rehetrarehetra mikasika ny hoe naninona izy nanao suicide ny voalohany aloha zany dia tia Death Note ty no anisan'ny tena hoe ny influencé anazy nampiasainy nanatanterahany an'le incarnation ny eritreretiny dia hanazavako an'izay zavatra izay zany dia misy taratasy nosoratany reto zany tena tsy hitanay mihitsy fa tena sitrika avy tany anaty entany tany anaty cahier amin'ny tany fa izy maty iny moa vao nyzavaina daholo ny entany vao hita tao reto dia nanoratra izy zany hoe ny objectif kozy izy 2025 avoir la peau claire faire la chirurgie pour devenir mec coréen zany hoe tehana fotsiny tarehany izy zany dia izy moa tatantrano zany dia manadio tarehy io no ataony vao avy mianatra izy dia efa manadio an'io tarehany io tena priorité dia faire une chirurgie izy ato pour devenir mec coréen zany hoe io zany le incarnation hanao chirurgie izy dia hivadika coréenne lehilahy coréenne jellyfish cat mourir avant 45 ans une belle mortale Tokyo zany hoe izy zany efa nikasa hoe avant 45 ans izy no faty dia fahafatesana tena hoe mahafinaritra anazy le izy aller en Chine Japon dia Corée du Sud zay zany nofinofiny dia arak'le efa nazavainay moa hoe tena nandeha tany Dubai zay fa tena tsy faly mihitsy ny narovana ka efa voasorany tato hoe any Chine Japon ary Corée du Sud le objectif an'izany changer d'identité parler japonais ne pas avoir d'enfant ty zany efa niteneniny ana tapabolana alohany iny izy naniniko hoe satria le milalao téléphone foana le efa niteneniko tany aloha dia hoe ianao sao dia manana petit copain dia izy tezitra be hoe zaho tsy mila petit copain le resaka chirurgie hoe faire de la chirurgie pour ne plus être moche efa vitany anatin'ity boky ity indray ry mikasikasika ny chirurgie rehetra reto efa vitany ato reto reo zany ato indray mikasika ny sary sy ny chirurgie daholo ny ato anatin'ity boky na sary namboariny ity zany no tena mahavariana anazy eo dia manao sary dia za mieritreritra hoe sary tsotra le izy ay tena étude ana resaka chirurgie sy mikasika ny dessin animé sy ny incarnation daholo ny ato anatin'ity sy ny fomba fisaotiana zany efa ny anarana daholo zany le zavatra nataony avoir une mordine ty misy hoe sauter d'un bâtiment au Japon lany misy sous la pluie ty le natezitra anazy tokony tany Japon zany zay ny nanao vacances fa tsy tany Dubai donc nataon'Andriamanitra nandeha tany Dubai zay fa tsy Japon fa
raha tany Japon zany zay nandeha dia tany izy nanao an'ilay suicide dia lire de BL jusqu'à la mort ty moa tsy haiko fa nentiny saoty niaraka tamin'ny tany ny telefona keliny dia mety hoe nisy zavatra mivakiny zany tao anatin'ilay telefona dia nampiarahany tamin'ity reto sary reto sariny malagasy sary vavikely malagasy zany dia in my gym ozy izy mec coréen zany hoe ity zany le tena nofinofiny narovana tena hoe natonga anazy ny sahananao suicide hatramin'ny farany mihitsiny hoe tsy namelany mihitsy raha tsy nanao suicide izy fa hanao réincarnation zany izy pour devenir mec coréen zay zany ny objectifany ty boky ty resaka dessin animé mbola naveriny fanontelo ny atondray le sary na mafisiny mihitsy zany le tena nofinofiny hoe ratsy izy rehefa vehivavy fa rehefa vadika lehilahy izy dia tsara aminazy dessin animé fahalalako an'itony fa aminazy zany ireny zao mino misy dikany aminazy ireny fa za moa tsy mahay zany fa reo mba sary hoe tena hitanay nisongadina na ny masony raha efa vitany etude ny fomba fanamboarana an'io maso io reo zany efa vitan'ilay fomba fisaotiana sy fikotranana io zany efa ohatr'izao efa vitany ato daholo ilay izy body io le tanjony koa ty zany tena eritreretiny 99 raisons pourquoi je devrais mourir izy moa kakakaka ao anatin'izay misy somary emoji kely ty nataony ty j'y pense tous les jours l'école je suis dépressif c'est stupide pays l'insécurité la jalousie je suis bête je suis inutile je ne sais rien faire mon cerveau a un faible QI je suis un tricheur je pleurniche pour tout je suis répugnant je suis dégoûtant j'ai les démons en moi tety zany ohatra nanontany tena hoe misy devoly ary ve anatiko zany personne n'est vraiment là pour moi je vis ça seul personne ne peut me comprendre je suis pathétique on m'oblige à agir comme une fille la famille est mieux sans moi ma sœur est l'enfant parfaite il faut changer la page à un moment ce ne serait qu'un deuil d'une semaine mon physique est une malédiction je pleure toutes les nuits j'y pense toutes les heures je ne sers à rien zay zany le 99 raisons izy narovana hoe pour 99 raisons pourquoi je devrais mourir zay zany ny antony namono ny tena dia tato izy ny teny hoe 3 raisons pourquoi je ne peux pas ohatra ny natahotahotra kely indray izy fa saingy 3 raisons fotsiny no soratany tato j'ai peur de l'enfer 2 j'ai peur de la douleur 3 j'ai peur que ça ne marche pas et que je finis juste handicapé à vie zany hoe voalohany zany izy natahotra ny hoe any amin'ny afo be j'ai peur de l'enfer j'ai peur de la douleur natahotra douleur ihany izy j'ai peur que ça ne marche pas et que je finis juste handicapé à vie natahotra izy zany hoe raha tsy maty dia ho handicapé mandra-pahafatiny izy zay ihany ny antony natahorany anankitelo dia toy izany ihany tato ty efa elaela no soratany zany fa izy maty iny vao nataony tao anaty kitapo kelin'ilay zandriny reto carnet reto j'ai pensé à mourir hier et avant-hier et avant-avant-hier et la semaine dernière aussi il y a 2 semaines il y a 3 il y a 1 mois j'y pensais il y a 2 3 4 5 12 l'année dernière aussi j'ai pensé il y a 2 ans et 3 j'étais censé mourir il y a longtemps je devrais mourir aujourd'hui tous les matins je me maudis de m'être réveillée et toute la journée je cherche des moyens de mourir je pense que si je meurs je pourrais me réincarner un vrai garçon dans une autre vie
Point d'interrogation. Au fond, personne ne me voit. Ma vie me donne envie de mourir. Mon téléphone me manque. Teto amin'ity hoe mon téléphone me manque ity zany le tamin'ny 25 novembre izy no le nalain'ny dada ny téléphone teto. J'ai hâte de cette nuit. J'ai tellement hâte. Je vais mourir. Je serai mort. Je serai bientôt un cadavre froid et sans vie. J'ai hâte, ça m'excite. J'espère mourir directement sans souffrir. Est-ce que serait grâce à lui? Ryan, je vais partir. Goodbye. Teto efa miratsiratsy be ny soratra satria andeha hisaoty izy tamin'ity dia kanjo tany amin'ny dadany le telefona dia nefa ny any anatin'le telefona le iraina rehefa hisaoty zany dia teto zany tsy tanteraka le izy dia napetrany teo dia efa niratsiratsy ny soratra satria ao anatin'le difinoty io zany misy soratra hoe raha te hanao an'izao ianao dia soratanao anaty segonda 16 segonda raha te hanao an'izao ianao dia ho azavain'ny pahy anazy moa izay zavatra izay fa reto soratra reto dia efa soratra tena maika be mihitsy nanoratana ny reto tatambadika tata mbola nitohizany kely ity moa somary ny ainsereny kely ity zavatra ity nataony sary eto ny sariny mitomany le sariny. Je vais bientôt mourir d'une chute à écraser sur le sol. 25 novembre izy naika hamono tena dia le tratra ny dadany tao midosy milalao telefona iny ka izy andeha hisaoty zany a fahazahoanay anazy. Zay zany napetrapetraky narovana tsara ary matoty napetrany a dia ho aim-potaina amintsika rehetrarehetra mihitsy zany ity a didy folon'Andriamanitra ity. Izy ary zany zazakely iny jaza 10 taona raha 13 taona nafantatra mihitsy izy ary araka ny voasorany teo a tena tsy neritreritra mihitsy izy hoe nidirany devoly fa mbola napetrany tsara mihitsy hoe est-ce que j'ai un démon en moi. Tsy fantany akory hoe devoly ny tafiditra tao anatiny. Zay zany aloha apetrako tsara mihitsy hoe voasorany tato amin'ity iray ity hoe est-ce que j'ai un démon en moi fa tena tsy siry izy hoe nisy démon izy. Eo zany hoe tena hoe le zaza tsy manatsiny zany tena hoe possédé izy a vokatry ny tsy fahafantarany nefa izy a mbola nasoratra du commandement de Dieu satria zaza tena hoe nitazaina ara-pononona rovana manao sekolalady izy a mivavaka maraina atoandro hariva na rovana. Zay zany ny eo anatin'ireo zavatra ireo a teo zany izay rehetrarehetra vao tena hoe mbola tsy nahita ohatra izany zahay tena teo ny dadany vao mba nitonotony kely hoe hay tsy noho n'ilay fibedesana tsy mihinam-bary sy ny karazany namin'olon'ilay zaza tena kay a fa kay efa voasorany ato amin'ny détail daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy sariny eo a blangina kely mahafatifaty kely ary misy sariny eo mahibe takiny le zavatra rehefa natao zany moa zany ny fandinihana dia tsy araka ny zavatra hita dia vokatry le zavatra hita amin'ny masony a le izy zany ampiko kely ny teniny rehefa ny résumena zany reto boky reto a dia resaka suicide no tena miverimberina ao anatin'io. Ny antony anaovan'ny suicide dia te hanao réincarnation izy. Réincarnation zay zavatra zay vao hen'ny sofiko hoe ino ty réincarnation satria soratany eo le izy. Le réincarnation averimberina rovanao zany dia hoe hivadika lehilahy izy. Zay zany ny objectifany soratany tsara ao zany a devenir mec coréen. Zay zany no objectifany narovana tamin'ilay famonoana tena tao anatin'ilay dessin animé a nojereny zany hoe izy zany no teneniny zany hoe rehefa mijery dessin animé izy a dia kay dessin animé a misy réincarnation suicide daholo ny zavatra nijereny tao a ary dessin animé a sarin-dahy. Aloha tonga zany dia tsorinety hoe sarin-dahy sarim-bavy dia ny dessin animé jereny narovana zany a dessin animé ny filazantsika amin'izao moa LGBT. Ao tafiditra tao zany narovana na tonga nanazy nanana faniriana hivadika lehilahy. Rehefa hivadika lehilahy izy dia ny moyen anaovany hivadihan'ny lehilahy zany a réincarnation zany hoe manao suicide dia rehefa maty izy zany dia mivadika fanahana lehilahy lasa mivadika lehilahy tsara tarehy be voasoratra ato tsara mihitsy zany dia mipetraka any amin'ny planeta hafa
dia tsy hipetraka eto ambonyity tany ity tsony izy fa tena hoe any amin'ny monde vaovao mihitsiny. Izany hoe tsy tiany izany izao monde iainana izao fa te hiaina monde vaovao izy ary tsy te ho vehivavy tsony izy fa mila mivadika hoe mila manao lehilahy izany fa tsy tiany ny fiainana vehivavy. Izy moa araka ny filazako taminareo teo hoe zavatra tsy nieritretin'ny saina, zazavavy kely sady mivavaka no endry no mahay no tsara tareakely izy dia no mivokatry ny influence. Aloha to dia tsorona zany mahitsy be miresaka zany eto hoe ny devoly kay asany devoly izy aminay tsy miditra avy amin'ny olon-dehibe fotsiny fa miditra amin'ny zaza ihany koa ny devoly ary mahatonga miditra amin'ny alalan'ireny réseaux sociaux reny mialatsiny fa ho anay iray aman-dreny aloha zany izay tsy fahalalana no tsy fahalalana fa raha nafantatra hoe zavatra lozany atao anatin'ny telefona dia tsy namela zany zay hoe andeha jery fa hoe dessin animé ohatra hoe mijery dessin animé sy izay ny fahafantaranay zany an'le zavatra misy. Dia raha ny zavatra nisy taminareo fanao dia voalazako teo hoe zaza endry montina zay rehetrarehetra mikasika anazy dia nefa ny zavatra tsy napozina ny zavatra nataony. Dia saky ekena rasantsika ray aman-dreny zany ho antsika tanora ho anareo aloha nareo mpankafy ity zavatra ity tsy voatery ny rehetra no ho tratran'ny zavatra ohatran'izao fa ho an'ny ankizy tena petrako tsara mihitsiny folo taona miakatra ao anatin'le fanahy mbola tena fanahy mbola hoe zany fanahan-jaza eo moa ny zaza no adolescence ny adolescente izy amin'ny adolescence zany no tratran'le zavatra ohatran'izao eo foana ny zaza no sarotra mamolavolana azy hoe na izy maditra izy na ohatr'izay tafiditra tao anatin'ity zavatra nijereny tao anatin'ity kolotsaina tandrefana ny asiatika moko marobe fa tafiditra tao anatin'ireo zany le zaza ary tena nakafy ary zay ray aman-dreny dia tsy nafantatra zay zany aloha zany tena hoe zany tsy nieritreretin'ny saina tsy nieritretin'ny saina mihitsiny hoe atonga fahafatesana ny fijerevana nreto zavatra zay nakafiziny reto dia teto zany nisarika nytsika ray aman-dreny raha azo atao ry tompoko azo omena telefona ny zaza, azo omena telefona ny zaza satria tsy fantatritsika marobe ny karazana zavatra tsy takatry ny saina, tsy takatry ny saintsika ray aman-dreny izy mahay no itsika raha mbola zaza dia azo omena telefona. Waseho kana reto ny sarinareo ity zany ny sariny ity io sarinarovana io ito zanako iry olona tsarataray kely na volobe izy io dia lasa mivadika sarinda ovana sarinda vokatry ny fijerevana ny zavatra ao telefona io ka asakasaka anao ray aman-dreny asakasakytsika inona ndraiky tatokony raisitsika fa ny antom-pisina eto zany dia fanavotana voalohany indrindra no fanavotana fanahan-jaza maro vokatra io asan-demony avy amin'ny alalan'ny réseaux sociaux io zanakay moa zany anisan'ny victime mety efa misy maro ihany mety efa misy ihany fa tsy samy tenin'ny olona fa narovana kely zany zao io tazanareo io. Dia rehefa nahita tamin'ny télé zany tanisy hoe avy any Inde nisy maty taoriana kely ny narofana dia mbola nisy ihany koa tateo aoriana dia nijoro zay ray aman-dreny zany hoe aleo ampatarina ny malagasy zao tontolo zao fa tsy zakany saintsika mbola zaza malagasy na hoe tsy haiko ny any ivelany ka dia eto amin'ny teny okarere olona dia io zanakay misy moa miteny hoe taony sorona hono zanakay fa te anina karena loatra hono zay kristianina zay tsy manompo devoly zay dia ny tao amin'ny efitra ny ray amanontolo moa zany ny zavatra nazy zay rehetra nidorana daholo tany amin'ny toby fa dia io narovana kely
zanakay a dia tsy te hita zaza be dehibe tsomizay hoe ho faty fa ti adaratsika ray aman-dreny sisy zany a no mandray andraikitra amin'ny zanatsika re tompoko a dia tsy haiko tsony tsy afaka ny teny hoe foana ny zaona foana zao fa anjarantsika fotsiny malala zay tokony ataontsika fa tia zay re tompoko zavatra misy tamin'ny fiainanay a mafy tena mafy tsy misy ray aman-dreny mba foy zanaka zany a andriamanitra rerina voan'i Jesosy Kristy fa tsy misy ray aman-dreny mba foy zanaka zany. Zay mivady aloha tena tsy afena fa nahita ny tena hoe tsy fahita tamin'ny fiainanay a ary zavatra mbola tena tsy niainanay a sady tsy fantatray no nitranga taminay ary tena zava-doza mbola tsy nahita hoe zava-doza ohatr'izany tamin'ny fiainanay a mbola tsy niaina zavatra mystera ohatr'izany izay tamin'ny fiainanay a dia ho zarainay ilay izy a ho antsika rehetrarehetra tena hoe zarainay ampitiavana amonjenay a ainankizy be dehibe a fanahinankizy be dehibe a izay ny antony anaovanay an'ilay émission fa raha ny herinay a tena hoe ahoana re zany dia ohatrany hoe salasala tamin'ny voalohany nefa rehefa tonga ny fanan'Andriamanitra ny teny hoe ambarao a teneno a fa misy loza mitatao amin'ny ankizy kelitsika indrindra fa ny malagasy fa tsy fantatry ny olona dia tsy maintsy mijoro zahay. Afatra kely zany mbola fanampiny afatra kelyko farany aoka ho antsika reny tena tsy pihako mihitsy aoka mba tsy tian'ny zaza re tompoko a no atao fa itsika ray aman-dreny atsika reny a no mahafantatra hoe tsy mety na tia nitakin'ina dia tsy ekena zavatra dia daviny aloha ny amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny fitaizana taloha tsy mitovy mihitsiny fa aloha mba ezahantsika iverina any amin'ny talohantsika ny tezainantsika tamin'ny taloha fa ny ankizy amin'izao zany dia efa simba ny écran ny fitezaina fa oka rentsika rem-pianakaviana tsy hanaraka izay sitrapon'ny zaza na zavatra hitany ambavany io na zavatra lalaoviny io na zavatra hitany masony io mba tsy hanaiky an'izay dia ny afatra farany zay moa zany izay mivady moa zany ho an'n'iray mpianakaviana zay dia ho an'n'iray mpianakaviana indray dia samitsika mijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra voalazany madamako teo moa zany lava be izy teo samitsika mijoro tsy anaiky an'izany fa dia ataoko hoe ny zao tontolo izao ary fantatro fa ho betsaka ianareo ny anentsika sy tsy hotianay fa Andriamanitra mbola miahinay foana sotrato. Ny afatra avy amiko izany dia tia hampatsiahantsika mijery an'ity émission ity ary aparitao any amin'izay tsy naheno fa efa tandondoza mihitsy ny fiarahamonina malagasy, ny firenena malagasy, ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara tsy teny izay any ivelany fa ny any ivelany efa tsy tenenina intsony fa ny eto Madagasikara aloha izany no tena hoe anokanako teny manokana efa tena hoe hiten'ny fiarahamonina eny ny lahy samy lahy miaraka, vavy samy vavy miaraka izay tena tsy fahendrena malagasy zany ny amiko ateraka io réseaux sociaux io zany amiko fa tsy hoe nanidina zany tonga teto fa ao anaty télé sy téléphone sy karazana boky sy ny resaka canaux de distribution be dehibe zany no ampiasain'ireo vahiny ireo apartany sy atongavan'ireo aty amintsika. Mila mitandrina be zany tsika rehetrarehetra na lahy na vavy na ray aman-dreny na ankizy fa tsy sitrak'Andriamanitra io ary tena farahotana mahafaty io LGBT io efa miparitaka ny zanakanay moa zany izao dia efa victime fa isaorana an'Andriamanitra tratrana ivelona izy tsy tanteraka ny fikasan'ny satana hamotika an-janakanay hoe maty eo ny eo dia réincarné hivadika lehilahy sy ny rehetrarehetra tsy resiny izany fahafatesana ratsy zany fa mbola avitra anay izy afaka mivavaka izy nandritry ny adiny 3 ny fona ny bebaka ny antso an'Andriamanitra ny antso amin'ny fanahy masina niditra tao anatiny mandrapavitan'ny mandrapatonga ny tany amin'ny scanner adiny 3 izy
vita famelan-keloka izy a nangataka famelan-keloka izy a sy ny rehetrarehetra dia mbola manaitra mpitondra fanjakana ihany re tompoko a nareo izay mba manana possibilité moyen mba ahafahana mametraka fandaharana resaka hoe fampianarana sy fanabeazana aleo re ny resaka fanabeazana natao betsaka ao anatin'ny tele io a zavatra tsy mitondra kolotsaina gasy ireny no ataonareo be dia be ao fa maninona kay ny fanabeazana ny ankizy malagasy tsy mba ataonareo hoe manana sehatra malalaka e dia mba miangavy anareo zany izay hoe raha mba manan-janaka ihany nareo a mba jereo reo zanaka malagasy be dia be reo fa tsy hoe ny zanaka nateraka ihany aminay ny zanaka fa rehefa zaza dia zaza aminay dia izay ny antony hijoroanay a vavolombelona eto izany tena hiteny marina izay a dia amin'ny afatra a dia miala nenina izany izay hoe ho an'ny rehetrarehetra jereo ny zaza ary ho masony ankizy a ary mahereza mivavaka izay no azoko tenenina dia makasitraka ny mpikarakara ny fandaharana makasitraka ny olona rehetra izay nanohana anay izahay a na ara-materialy na ara-panahy na ara-tsaina saotra anareo izay fa tena hoe namana nareo a ary raha tsy nisy anareo izay tena hoe tsy sananao an'ity émission ity fa noho ny fampaherezana indrindra fa ny mpitondra fivavahana namana ara-panahy rehetra tena tsy vitanay ity émission ity fa émission tena sarotra le izy a ary izany mijoro vavolombelona izany amiko tsy mora kanefa vita le izy a ary efa niandrasany be sy maro ity dia raiso zava-doza efa miatra eto amintsika ireo rehetra ireo mila mandray fepetra isika ray aman-dreny ny fiangonana ny sekoly ny mpitondra fanjakana mba handraran'ny fidiran-dreny kolotsaina vahiny manimba tanteraka ny ankizy ary mitarika amin'ny fahamoizana aina tahaka izao nahazo annarovana izao